Ry havana, faly aho hijoro vavolombelona aminao. Raha nare izany feoana trompetra izany ianao, dia mazava tsara ny anaty baiboly fa ho avy ny fotoana, ho avy ny ora izay tsy fantatritsika tsiraray avy kory aneny ny trompetra avy any an-danitra, satria ho avy Jesosy eny amin'ny Rahon'Ny lanitra aka izay navotany. Miomany ianao satria efa tena efa akaiky ny fiavian'i Jesosy. Mety efa nare ihany angambany ianao olona maro ny mijoro vavolombelona, ny amin'ny hoe paradisa sy ny hafobe, na hoe koa hoe manambara ny faran'izao tontolo izao. Anio dia hijoro vavolombelona aminao aho satria tsy avelan'ny Tompo angina intsony isika mpanompony izaniza, fa tsy maintsy mizara izay nasehony antsika, ary isaorana an' Jesosy lehibe izany. Tamin'ny taona lasa volana marsa 2019 raha natory ny alina dia nanonofy aho fa nahita n'io lanitra io ny sokatra tsy moramora, boribory zany ny paozin'le izy, sokatra tsy moramora, tsy le rahona akory fa le lanitra mihitsy dia mazava ary misy feoana trompetra ohatra n'le henontsika teo. Dia may mafy le feoana trompetra, dia may misokatra ihany koa le lanitra. Ry havana, nahitako izany anatin'ny nofy dia tena feno fifaliana be aho. Noho avy eo anatin'ny nofy any dia niteny amin'ny ankohonako hoe aingana anareo fa tonga Jesosy akantsika eo amin'ny Rahon'Ny lanitra. Avy dia hitako mijery izaho sy ny ankohonako eo amin'ny varavarakely, dia misokatra zany io lanitra eo ambony io, feno fahazavana be. Ny fahazavana izay hita eny amin'ny lanitra ry havana dia tsy mbola nisy fahazavana ohatr'izany, fotsy mangatsakatsaka. Dia noho ny avy eo noho ny efa nisokatra zany le lanitra dia nahita zaho tongotra anjely, tongony iny ambany iny fotsiny zany fa manao akanjo fotsy lava be izany izy ireo, dia mivezivezy mandeha 10 mailaka avia sy havanana. Ohatrany hoe ny fahitanan'izy ireo zany na izy ireo koa zany taitra zany ny fahitanany famindran'izy ireo satria tsapan'izy ireo fahitanana azy hoe misokatra ny lanitra tonga le ora ny tenenin'Andriamanitra ampiakarany izay masina, izay nijoro hatramin'ny farany. Dia mandeha mailaka mihitsy ireo anjely ireo zany hoe manomana farany angambany ny amin'ny ao amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry. Ry havana, hitanao raha ohatra makany amin'ny mariazy isika, raha ohatra mbola tsy tany moa ianao dia ohatrany hoe mandeha amin'ny fety be zany ianao, misy fety andehananao, dia rehefa tonga zany le olona manasanao, le olona nanasanao mihitsy no tonga, dia amin'iny fotoan'iny ianao tena hoe miomana tsara ahitan'le olona. Ohatran'izay koa ny any amin'ny mariazy, le fotoanan'le mariazy zany hoe tonga ao am-piangonana dia eo ambaravarana zany sy eo tokotany zany ny olona miandry an'le mariazy dia faly mihitsika mahita an'le mariazy. Ohatran'izay koa nahitako ao anatin'ny nofy zany hoe eny amin'ny Rahon'Ny lanitra Jesosy ampiakatra n'olona ny vojeny izy. Ry havana, fifaliana lehibe tanatin'ny foko, na ny fo ary ano ny avy eo dia natsiaro fahasambarana be, ary hatramin'izao itenenako aminao izao dia tsy afaka anatin'ny saiko ny zavatra hitako tanatin'ny nofy. Fa izao ry havana, mila mitandrina isika satria efa mazava anaty baiboly. Tamin'io nofy io dia hitako hoe teo amin'ny varavarakely izay menakavy no nijery, fa noho natopoko kely ny masoko ety ambany
lazaiko anao tsara fa maizina tanteraka zany ty tany ity, maizina tena maizina tsisy fahazavana. Zany hoe ny fahazavana misy zany de ery amin'ny lanitra ambony ery irery ihany zany no nazava, fa ity tany ity zany efa tanatin'ny aizina ry havana. Mampahery anao miomany ianao fa ho avy Jesosy, satria raha ohatra ka tsy tafakatra any an-danitra ianao, anisan'ireo izay ampiakarin'i Jesosy, ampiakarin'ny anjely amin'ny fotoana evian' Jesosy any amin'ny Rahon'Lanitra, dia milaza aminao fa ho zava-doza ny anjoanao eto ambonin'ity tany ity. Manasa anao hamakiny ao amin'ny Apokalipsy 3:12. Miambena fa efa akaiky Jesosy, tiantsika rehetra izy, matoa mbola afaka isika mandray afatra avy aminy avy amin'ny Mpanomponaandriamanitra marobe erantany. Ny Tompo Andriamanitra tsy tohane hiaro anao, ombanao ary hikasika ny fonao, hitari-dalananao ne izy, ampahiratra ny masonao ne izy, anarahanao an' Jesosy Tompoko. Aleloia. Amen.